Ciao Istina. Ça va hein? Deseya. Food lovers. Hiaraka indray tsika zany zao hoentina any amina vary salady anankiray ety Ivandry ety nareo ety amin'ny immeuble assistant de hitanareo misy market vonisokatra zay ao amin'ny immeuble assistant eo mitsofoka da ny fony any fa tsy hainay ny anaran'le izy fa antsika midécouvrir hoe izy any anarany zareo fa mbola tsy tao ihany koa zahay fa première expérience anay dia zarainay aminareo dia inganinga ho tsara sy mahafinaritra ity expérience ity dao atsika dao Le film, quoi, après on les a, poisson, tartelette au citron, et choco, éclair olivier, éclair café, éclair choco, et mon coco. Moi je prends les tartelettes citron. Toi tu prends quoi? Mon coco. Missy frigo passion anatiny io fatsisy inona ny ao anatiny Mais mon coco, mangue et coco. Ok. Mangue et coco, c'est mis poisson chaude. Poisson chaude, oui. Thé, Nina, thé, ouais, thé vert. Et tu peux prendre autre chose à part le thé, comme ça, Chocolat chaud. Chocolat chaud, hein. Okay. Merci. Chaud, hein, des tartes au citron, des Ok. Merci. Merci. On va prendre place. C'est joli, hein? Ok. Viens, on va prendre un coin ici. Là. Ouvert zany zareo manao cuisine ouvert ohatra ny resto rehetrarehetra lasa mivoaka le cuisine ouvert dia mahafinaritra be c'est très calme. Donc, je vous montre l'endroit, c'est super. Super. Tac, tac. Tac, tac, tac. Sur les cuisines ouvertes, hein, il y a pas de ça, tu as tourné, hein. Si sur la mise, nous allons, comme d'habitude. Expérience à reprendre ici, on va déguster M market. M marché. En tout cas, ça s'annonce pas. Ouais. On va déguster. L'accueil est super. Et on va déguster le parasalade, tout ce qu'ils ont fait, le plage. Ok, faut m'arrêter un peu. Vous avez un petit déjeuner, tout ça, moi, j'ai hâte. A few moments later. Alors, monsieur Dean, il n'en allait là. Tisane, éclair, mangue coco. Éclair? Éclair mangue coco. Et chocolat chaud. Et je vais commencer par déguster mon éclair mon coco. Vous voyez ça?
Sarap Ça a folle l'air ici. délicieux. Testaran. Ok. Waouh, c'est joli. Attends, je joli. prends en photo. En un tiramisu. Les contours m'amenaient Enfin, il y a les contours aussi. mousse mangue. Et les cocos, le chocolat blanc, et le sucre. Un naso. Ok, voilà. Tapi sila mampir tu, kita boleh kita mampir. Et si on connaît pas ça. Il n'a moins eu. Comme tu peux voir, carte citron. Si nous regardons cette carte citron, c'est une pochette de crème citron. Ça va en citron, là, Ok. Voilà. Kamu cléine, crème citron. Voilà. Parfait. Bon, on n'a pas les fonds de tarte. Tu crois qu'on veut dire ça au croyant? Moi, j'en ai déjà fait qu'on a vu, Marquis Félix en farine. Les bains, c'est citron, tu n'aimes soupe de citron. Les fans, mais c'est marche les crèmes citron. Et de la mâche. C'est très bon. Après, le fond de tarte, c'est pas croquant. Parce que pour moi, c'est des mises au frais, hein, les steaks, C'est bon. et vous avez maintenant. Ça. Est-ce que le sucre te suffit? Ça me Je te suffit. donne un peu de sucre. Les après, mazana. Un petit rien, tu mets ou tu bois ça un kiki zamzan. Les smahi ya resto ou un kit les hein, pas ça les c'est chi. Ça n'est pas je m'attends et tout. Samti hein, ça tout des steaks na za oui chocolat chaud na machane des thé na lait. Ça m'a défrane na ça. Ok, match. Androz antika ty tany amin'ny M marché et café. Dia tao amin'ilay pâtisserie an'izareo teo antsika Mais on peut le mal misy anazy. nafinaritra ny expérience any anana tao a. Inona daholo moa nalaintsika zany? Mina tarte citron, Dia inona boisson chaude? poisson chaud quoi, thé agrumes. Nena tamin'ny androany iny a choux mangue coco revisité a dia nampiarahako tamin'ny chocolat chaud. Firy ariary noty a omentsika ny cadrany zareo. Bon, allo zany hoe diniantsika eto zany hoe isaitsika hoe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 sur 10 zany. 9 sur 10 zany a le noto omentsika an'zareo. Dimy zany anatrara misy atao dia navotony na
ireto akatsatsia satria 9 ka le izy tsy sur maintsy 10 le justifie cadre anavan'le famanina azy satria 9 sur 10 le cadre satria mahafinaritra be simple kely mahafinaritra tsara be le izy classe mazava be hoe etsy ny fisakafoanana etsy ny vitrine dia etsy ny cuisine anaovan'le chef an'le sakafo voilà zay misy parasalady koa teo manana parasalady zareo dia miservir à déjeuner à partir de 11h. Noté ny resaka service ndray tiako zao service mingany amin'ny fandraisana ny ambaravarana manam-pahatonga ny amin'ny fanamam-beloma dia sy ny ino moa fandraisana commande sampaniana ianao aloha zany autonome tsara ianao tonga ao dia miditra ianao dia rehefa tonga ianao vao misy mandray sakafonareo dia mahazo table dia tsy maka hihinan-tankela zany hoe mba afaka zavarena fa hoe inavy le karazana sakafo misy ohatrany somary miandry an-tanina zany tsy ampy réactivité dia ohatran'izay koa rehefa le atsoina rehefa miandry commande satria normalement zany anatina pâtisserie zavatra efa bataina fotsiny le izy da afindro ambony latabatra fa tsy hoe mbola miandry ela be dia tokony hoe tsy ela be zany fa tsy hoe zavatra mbola cuisine taxi voilà nefa zay somary misy attentina 10 minutes ihany teo dia misy aloha kely raha attente fa misy attente ihany misy attente donc raha note ny service omentsika zany ny firiky 8,5 sur 10 sur 10 8,5 sur 10 manque de réactivité kely fotsiny fa tsy maniny zany fa matsara hiditra amin'ny note ny resaka sakafo tsika zao rehefa ny dimy avy ny farafarana tao resaka miditra noty resaka sakafo rapport qualité prix tao amin'ny M marché et café ny prix any pâtisserie ifantoka pâtisserie tsika pâtisserie zany eo amin'ny 17 000 ariary non azafady non azafady zany vérité izy entre 9 000 ariary ka hatramin'ny 22 000 ariary ao satria misy gâteau 22 000 ariary zay ao fa tsy tenako inona ny anarana satria zay tsy nihinana le izy fa zay dia note omenay amin'le sakafo zany tsara be le sakafo tsara be tsisy kialina mahafinaritra le izy équilibre de goût rehetrarehetra parfait sady ny tena toraka voninkazo kely amin'le chef pâtissier sy mihitsy misy gelatine anaovana misy gâteau zany misy mantsy gâteau to dia gelatine to dia 4 be to dia manaikitra ianao dia ohatrandreny hoe mihinana semelle kosa ohatrany hoe tavokely ohatrany hoe mihinana tavokely eny be hoe misy gelatine be gelatine fefa ny tonga dia nalefa ny tao anatin'ny gâteau anankiray misy resto zay tsy tononiketo ny anarana fa grand resto izy tena eny ny gelatine anaty gâteau eo mihitsy zany hoe ty le gelatine fa tena toraka voninkazo tsara be mihitsy tena mahafinaritra hoe gâteau dia azo hoanina daholo ihany voaloha tatra ny faran'le gâteau voilà fia zany no tomentsika le tena aloha ngany notiny tonga dia ataontsika 9 sur 10 fa maniny ary tsy 10 sur 10 nefanareo miteny hoe tsara be le izy patata mbola midakiana foana inarany mampatonga izy tsy 10 sur 10 ho ana manokana tsy maha 10 sur 10 azy aloha eo amin'le resaka boisson chaude izy ohatrany tsy dia tena tsy chocolat chaud zany le izy dia mampiasa tsy manao création na boisson chaude izy fa izay hitany eo amin'ny marché fotsiny no ampiasaina satria le M market zany ohatrany hoe le supermarché Cora Shoprite ohatrany fa ambadika an'zareo no misy an'le pâtisserie sy parasalady sy ohatrany dia ohatrany hoe le produit an'zareo to ohatrany hoe leo en bouteille sy ohatrany zany fa hain'olay le tsirony izy fa tsy hitanay zavatra tsy hotany ndaky tany fa zay dia ka anankiray ihany koa ohatrany hoe namboarina le izy za manapateny foana
tsara kokoa ilay izy raha namboarina marina tokoa izany teneny tsara zany. Dia ny cas anankiray ihany koa izay hitako tsy dia varie loatra ilay produit an'zareo. Juste zany tao anaty vitrinany tarte au chocolat, tarte au citron merengue dia misy karazana patachoux dia tarte zany dia viennoiserie kely vitsivitsy. Ny anahy nefa iny tsy ameza vitsinina anahy satria aloha koa mahita an'izay hoe iny maîtriseny dia ohatra ny hoe iny fotsiny no ao fa tsara ilay izy dia tsy miova mihitsy ny tsirony. Toy izay hoe be da be tsy androfana be ilay izy nefa ilay tsirony ary tsy afaka mihitsy fa aloha aloha iny tsy maninona fa tsara. Dia farany farany sy bémol tamin'izay nampatonga ny tsy namia ilay digestive ilay fond de tarte tsy frais fa somary ohatran'ny hoe zavatra nialinandro ilay tsy nialinandro ilay izy fantatray hoe fa congelé ilay izy dia ohatran'ny tsy mikarepoka dia tsy izay ny hoe sy bémol tamin'izay fa sisan'izay tsara be daholo tsara be. Merci beaucoup sotratsika rehetra. Dia izay indray zany no ny expérience antsika tany amin'ny toerana anankiray eny atao hoe marché café dia tsara be tena mahafinaritra. Recommandena ilay toerana makanesany indrindra ho anareo le olona le tia pâtisserie ireny hoe tena tianareo mihitsy ilay mitsofoka ao anatin'izy ohatran'ny hoe top chef zany nareo très best zany nareo dia makanesa ao fa tianareo zay. Fa raha ohatra ny hoe tsy dia tia pâtisserie nareo dia aza makao satria ohatra ny hoe za zao ohatra hoe mihinana ilay tarte citron nareo dia ilay izy tena tarte citron tena hoe marikivy avy eo faran'ilay izy dia mety tsy tianareo ilay izy ohatra hoe tsy matsiro tena matsiro tena tsara be misy expérience mahafinaritra sotratsika rehetra tanana ho an'ilay tompony amin'ny vidéo manarakitsika indray fakahita. Bye bye.